Misaona kosa ny tontolon'ny famorina fiarakodia satria dia nodimandry teo amin'ny fasivy amby efapolo taonany Eric Razaftsifera nafantatra teo amin'izay tontolon'ny fanamorina fiarakodia izay izy moa dia fanontana ny kluban'ny FMM Sam manandritra ny taona maro noho ny aretina izay nikika azy ny fantatra fantarika ny fahafatesana teo amin'ny ity kalaza amin'ny sehatra ny fanamorina fiarakodia ity. Nodimandry teo amin'ny fasivy amby efapolo taonany tamin'ny timarana ny alakamisy ity i Eric Razaftsifera fantatra tamin'ny nahaflohan'ny tantana ny kluban'ny firaisana malagasy mpanao sport automobile sy moto na ny FMM Sam izy hatramin'ny taona 2004. Aretina no nandady zo azy nandritra ny volana maromaro araraky ny vaovao voaray tamin'ireo manodidina azy ka izao izy nidosiny fahafatesana androany izao. Maro ny nahalala any Eric Razaftsifera na tamin'ny nahampitantana azy na ihany koa tamin'ny nahampanamory na tamin'ny nahampanamory mpanampy azy. Anisan'ny efa niaraka niazakazaka taminy ohatra ry Tony Rigbour, i Tso sy Lazare Andriafidmanana, i Jean-Yves Ranarvejo na Ijoda na ihany koa i Gérard Louvel. Eric niantso voalohany tamin'izany nanomboka ny compétition hoe andao elahy etoana 100%. Iny zany tsy maintsy ny historique anay zany niedana tena hoe bon andao etoana 100% et là c'était mon début entre guillemets de pilote non payant zany entre guillemets de tamin'izany de niaraka ndraindray niaraka ndraindray tsy niaraka satria efa iny zany c'est l'histoire qui mba nitondra ny trajectoire ny anay roa lahy fa rehefa miaraka zay hitako fotsiny tamin'isy président ary na izy copilote les rigueur dans l'organisation iny tsy mametsaka zavatra ho azary izy fa tonga de atao daholo zay tokony atao tsy misy zavatra hoe aty andasa lofanareo tout est dans les temps, tout est fait dans la rigueur, tout est fait impeccable. Eric zany no niarahako nanao rallye voalohany de nahitako hoe iny zany manao note na rallye zany araka le fanivolaza rehetrarehetra teo izy zany olona méticuleux be ary tsisy hoe zavatra tsy mipetraka mihitsy zany amin'ny organisation zany ny mitaingina fotsiny de mitondra de somary masiatsika tamiko moa izy satria za vao manomboka manao rallye de isako mahita anazy hoe tsy maintsy mianatra any amin'le hoe alamina mihitsy zany le fitondrana zany hoe satria te andeha mafy loatra de mandeha zava-manao zavatra tsisy dikany de izy miteny foana nisy andro ary fanentsika tamin'ny rakotondrabe sy tamin'izany eo ambadikeur izy hitako de rallye anisan'ny voalohany izy de mitondra golf zay de simba le train arrière anay tamin'izay de za zany tsy manaiko hoe ho faharoa tamin'izay de naitiko mafy be foana le tômobily de farany izy manakaiky ivoaka ny lalana foana zay na mandeha lalana mahitsy satria mipitipitika be tômobily de kapohany tamin'ny note ny logo kapohany vina mbola tadiavany lao izy fa rallye an'la voalohany lao izy mbola mamita deuxième tsy hitako zay tsy mahafaly lahy am'izany fa mandeha andao ody no mandeha namora am'izay de nanomboka teo de nandeha mora de vita le rallye de aveo za tsy maintsy nandeha tany andafy nianatra de verina de izy no nanorana hoe i naina toko la rivoer zany izy ataovy copilote fa tamin'izany manko i Eric efa miaraka tamin'ny Gérard de zay natonga an'le zany lasa hoe rivoer foana miaraka tamiko fa zao moa zany izy morala zany lasa any amin'ny tany hafa any. Ny taona 2000 ka hatramin'ny 2004 kosa izy no nitana ny toeran'ny filoha lefitry ny fédération. Ny taona 2004 izy zany nandray ny fitantanana ny kluban'ny FMM Sam nandritra izay fitondrano izay no nikarakarany hetsika maro ka anisan'ireny ny rallye total FMM Sam. Izy ihany koa no anisan'ny tomponataka tamin'ny filatsahan'ny Madagasikara ofidiana ho anisan'ireo firenena andray nidingana amin'ny fiadiana tomponataka ny Afrika. Teo amin'ny lafiny ara-tsosialy indray moa dia nitana ny toeran'ny filohan'ny Alliance Club Iloasina izy ny taona 2024 sy 2024. Namelaka ambotelo Eric Razaftsifera akamboty tanteraka ihany koa ny kluban'ny FMM Sam izay nilaozany.